Najib Telma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Ampitombona roa amby efapolo sy telonjato isa ireo toeram-pianarana azo continue scolaire ho an'ity tao-pianarana ity amin'ny faritra Androy raha toka sivy izany teo aloha raha nambaran'ny filoha Andrajoelina nidina ifotona nanomboka androany any amin'ny faritra atsimo filoham-pirenena mivady nijery ny fandrosoan'ny asa fanamboarana ireo fototra samihafa. Tsy mbola fantatra na isokatra na tsy ny sisy tanin'ny Madagasikara noho ny firongatra ny valaretina Covid-19 any ivelany ho ny Premier ministre lehiben'ny gouvernement ary ivoaka tsy ho ela ny fanapa-kevitra momba izay. Ankoatr'izay dia ahafahana manao ny taberina ndraikitra amin'ny vahoaka ny fananganany agence de recouvrement des avoirs illicites raha nambarany. Nangataka fionana tamin'ny foloam-pirenena ireo orinasa mpanao lalana noho ny tsy mbola nandraisan'izy ireo vola tamin'ny fanamboaran-dalana efa oeritaona izao. Maro ny olana sedraina, ny banky no mitaky ny volan'izy ireo, ny mpiasa ihany koa mitaky ny karamany ho ny solitenan'izy ireo androany teny Anosy. Raha oharina amin'ny areti-maso, latsaka ambany sy atao ambanin-javatra ny fandraisana amin'ny tanana ny areti-tsofina eto Madagasikara. Ny areti-tsofina izay mahazo ny ray faingo 700 ny vahoaka malagasy araky ny taremarika izay navoaka ny OMS. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena voaheloka eritaona tranomaizina ny Nicolas Sarkozy toy ny raharaha Big Malion izay famatsim-bola tsy ara-dalàna tao anatin'ny fampelezan-kevitra tamin'ny fifidianana filoham-pirenena ny taona 2024. Ny adidiriny avendra. Finaritra tompolasy tompoko vavy fotoana vaovao eto amin'ny Akolo TV Manasanoara anaraka izany hatramin'ny farany. Nanomboantsika ny vaovao dia ampitombona 2.700 isa ireo toeram-pianarana azo continue scolaire ho an'ity taom-pianarana ity any amin'ny faritra Androy raha toka sivy izany teo aloha raha nambaran'ny filoha Andrajoelina nidina ifotona nanomboka androany any amin'ny faritra atsimo ny filoham-pirenena mivady nijery ny fandrosoan'ny asa fanamboarana ireo fototra maro samihafa. Abraham Andriamanana. Telo volana ty aoriana natanterahana ny fikaonando nasionaly ho an'ny vinany asa fampandrosoana ho an'ny faritra atsimo nidina ifotony tany Ambovombe faritra Androy androany ny filohan'ny Repoblika nivady niaraka tamin'ireo tompon'andraikitra isan'ny tokony nijery ny fandrosoan'ny asa fanamboarana ireo fototra-avitrasa ho famahana ny olana tsy fanjarian-tsakafo eny an-toerana. Isan'izany ny fananganana ny CRNM na ny ivon-toerana fanarenana ara-tsakafo sy ara-pahasalamana ao Ambovombe ho ampitomboana ny isan'ireo sekoly ametrahana ny cantine scolaire ny amin'ny faritra Androy raha nambaran'ny filoha. Raha EPP anankisivy no sitraka ny cantine scolaire hatrizay sivy namboarinay ny budget dia nisy budget 19 milliards ariary atokana ho anaovana cantine scolaire ka ny eto Ambovombe manokana raha fianarana sivy no nahazo cantine scolaire dia fianarana 2.700 na 342 misikana ny cantine scolaire manomboka amin'izao fidiram-pianarana fianarana. Maro loatra ireo zaza tratrany tsy fanjarian-tsakafo. Rapitso dia ny rapitso izay dia itokana ny usine fanaovana an'ireny sakafo vidivana ny tsy fanjarian-tsakafo ireny. Ankoatra izay, anomboka ny fametrahana ny pipeline miaingan'ny Fort Dauphin mihazo any Ambovombe ho fanarenana ny olana tsy fahampiany rano any amin'ny faritra Androy raha nambaran'ny filoham-pirenena. Tetika asa izay ho tanterahina amin'ny alalan'ny ampahany amin'ny famatsim-bola mitentina $2.700 azo avy amin'ny FMI ny herinandro lasa teo. Etsy ankilany, isy ampahany amin'ity famatsim-bola ity ihany koa no hanamboarana ny lalam-pirenena fahatelo ambin'ny folo mampitohy an'ny Fort Dauphin sy Ambovombe. Eo ihany koa no mampitohy an'ny Osy Betroka raha ny fanazavana. Ny rano no aina ihany koa noho izany velo rano nataoko aminareo tsy fampanantenana fa tonga dia asa fa tsy maintsy ho atao ny pipeline na goavana tsy natao teto amin'ny firenena matoya atolaniaro mandrapatonga eto Ambovombe fa ny famatsim-bola zay azosika ny ampahany maro amin'io dia hoentina indrindra voalohany
anaovana ny pipeline io efa rehefa amin'ny banque centrale ao vola ary atombotsika avy hatrany itolo-bidy sy itolo-barotra anaovana an'izany asa zany tompolasy tompovaly. Ny RN13 ataontsika ihany koa dia hatrany ios mandrapatonga ao Abetroka dia ho ataontsika goudron ihany koa amin'ny vola azontsika teo tompolasy tompovaly. Ary alohan'ny farany taona dia anomboka ny RN13 mampifanohy any Angovomea Notokana androany ihany koa ny lalana rarivato tao atapy-tanàna Ambovombe, namafy ny filohan'ny pirenena ny amin'ny itoizan'ny fananganana ireo fotodrafitrasa toy ny parka solaire, eo koa ny fanampiana ireo mpanjonany amin'ny fatrandroy. Manoloana ny disadisa nisy mikasika ny fananganana fotodrafitrasa teny an-toerana, nanome famitsoran-keloka ireo voasambotra nandritra izany ny filoha. Ito raha ampitso ny fidinana ifotony tanterahin'ny filohan'ny pirenena sy ireo delegasiona ny amin'ny faritra atsimo. Isa vaovao misongadana ihany koa dia tsy mbola fantatra na hisokatra na tsy ny sisy tany Madagasikara noho ny firongatra ny valinaretina Covid-19 any ivelany hoy ny Praiministra lehiben'ny gouvernement ary ivoaka tsy ho elan'ny fanapa-kevitra momba izay. Ankoatra izay moa dia ahafahana manao tamberina ndraikitra amin'ny vahoaka ny fananganana agence de recouvrement des avoirs illicites raha nambarany hoy ny saina. Miandry ny atongavan'ny volana Oktobra izay voalaza fa tokony hisokafan'ny sisy tany Madagasikara andraisana ireo mpizahantany avy any ivelany ireo mpisehatra eo amin'ny fizahantany izay nikaikaiky antaonany maro. Androany tsy mbola fantatra ny fanapa-kevitra ny fitondram-panjakana araka ny nambaran'ny Praiministra nandritra ny tafa nataony tamin'ny mpanao gazety taorian'ny lanonana fanamarihana ny faha-80 taona ny polisy pirenena. Ny rafitra rehetrarehetra mandinika an'izany. Ary fantatrareo fa efa nivolazana andreo filohan'ny publika fa ny fanapahan-kevitra tsika dia miankina ihany koa fivoarany valinaretina any ivelany. Ny zava-misy dia mivoatra hatrany mbola tsy mitsahatra mihitsy ny fivoarany valinaretina indrindra ny variant delta firenena anankiray matanjaka eto akaikitsika ohatra Nosy Maurice amin'izao fotoana izao dia hitantsika ny zavatra misy any amin'ny firenena reny kanefa ny taux de vaccination ny mponina dia ambony dia ambony kanefa mbola hitantsika ihany zany zavatra reny. Hitantsika tsy ela ny fanapahan-kevitra mahakasika an'izany amin'izay fotoana sy ny fomba izay ho apetraka antsika amin'izany fanokafana tsikelikely iny tsy tanjany fa ny fanapahan-kevitra farany mahakasika an'izany ny filohan'ny publika ny manapaka an'izany. Ankoatra izay nitondra ny fanazavana ihany koa ny Praiministra ny amin'ny antony nanangana ny agence de recouvrement des avoirs illicites izay navoaka tamin'ny filan-kevitry ny ministra Omaly. Isika zao fitondrana zao no nametraka fa tokony apetraka eto amin'ny tany sy fanjakana ny rijateny amin'izany ady amin'ny fiverenana ny reny fananam-bahoaka reny aty amin'ny kitapo-bolam-panjakana ny loi sur le recouvrement des avoirs illicites manokana napetraka antsika amin'izao fotoana zao ny randra-mankaiky anankiray ny agence anankiray izay anao ny recouvrement des avoirs illicites arahi moa no anarany ary mahafinaritra moa sy tsara ho an'ny vahoaka zany ny nananganana azy ary pomba ofisialy Omaly tao anatin'ny filan-kevitry ny ministra. Ny zavatra iray lehibe ao anatin'izany fotsiny dia zao tsika zany tsy janona tsony aninjika fa reny fananam-bahoaka na hodikodina reny dia averina amin'ny vahoaka. Andrasana araka izany ny fananganana ny RAI sy ny fomba fiasany ahafahana miady amin'ny kolokolo sy mangeja ireo fananana azo tamin'ny tsirariny sy mamadika izany ho tombontsoam-bahoaka. Anampy ny rafitra efa misy mahakasika ny ady amin'ny kolokolo ny agence de recouvrement des avoirs illicites araka ny tapaka nandritra ny filan-kevitry ministra Omaly. Zava-dehibe ny fisian'ity rafitra ity raha nambarany mpandinika politika. Henri Flore. Ho fanohizana ny ezaka atao amin'ny ady amin'ny kolokolo eto amintsika, tapaka nandritra ny filan-kevitry ny ministra Omaly ny fankatoavana ny didim-panjakana mahakasika ny fananganana ny RAI na ny agence de recouvrement des avoirs illicites. Ity rafitra ity izay fanatanterahana ny brigade nasionaly ho an'ny ady amin'ny kolokolo izay. Na eo aza ny fisian'ny lalàna sy ny rafitra, tsapa fara amin'izany eo amin'ny fanenjena sy ny famaizana ireo mpandika lalàna fotsiny ihany ny ezaka atao, dia mbola afaka hanohy ny asa ratsy ny ihany izy ireo raha tsy misy ny fanagejana ny fananany. Noho izany, mba hampahomby ny fanameloana avoaka ny fitsarana, hanagejana ny fananana ireo mpandika lalàna sy hamerenan'izy ireo izany izay azo tamin'ny tsiara-dalàna sy ara-draliny no paikady apetraka ankehitriny. Hanampy ireo singa efatra efa mijoro iadina amin'ny kolokolo toy ny CSI, ny Bianco, ny Samifine ary ny pôle anticorruption ity rafitra izay apetraka ity. Aloha fa mana rafitra mady amin'ny kolokolo. Atao hoe fandimmy zany zao ny atao hoe RAI. Toerana ray fangalana
na fanagiazana mihitsy ny atao hoe arena tsy azo amin'ny tsaradrariny na tsy azo na azo amin'ny tsaradalàna zay zany ny anaran'io tsara ny fisian'izy io sady mitovy an'ireto rafitra efa misy mahazatra reto a zay mifamatotra amikoa amin'ny fededinan'ny repoblika dikan'izany a maro ny olona manomboka izao a rehefa mitsangana miasa tsara izy io dia ny ohatra mainga avy any ambony foana dikan'izay zany a reo olona manana arena tsy ara-dalàna rehetra Madagasikara na iza araka malala ny tokony tsisy hoavahana na dia ray ary satria anana tombony amin'io malagasy ray manontolo a misy ny olona manana arena mipapana zay hoe tsy ara-dalàna nazavany anazy fa io moa zany zao ny rafitra ray tena mipetraka anao an'izay asa zay dia hitantsika hoe tena manavaka olona avy io rafitra io sa tena mampiatra lalàna marina fa inona ny ampiavaka an'ity le fanagiazana mihitsy le arena mivantana zany manomboka eto tsy mila hoe maka lalanatsy na maka lalanatsy ohatran'ny mahazatra fa tonga dia manam-pahefana izy akan'ireo arena tsy ara-dalàna reo. Isan'ny andraikitra lehibe antseroan'ny AREI na ny agence de recouvrement des avoirs illicites ny mitahiry ny mitantana ary ny firaketana ny tombam-bidy ny fananana voageja ankoatr'io ahafahana miantoka ny fahaleovantenany sy ny fahombiazan'ny rafitra AREI ny filohan'ny repoblika no manendry ao anatin'ny filan-kevitry ny ministra izay hotale général ny rantsana miady amin'ny kolikoly ity indrindra fa ny fananana azo avy amin'ny tsiaradrarina ka anarana telo avy amin'ny komité ad hoc no isafidianana azy ary asa mandritra ny 5 taona tsy azo avoazana ny fotoam-piasany. Mampiatsiahy amin'ny tokony siny mangarara tanteraka mahakasika ilay vola izay azon'ny Madagasikara avy amin'ny FMI ny KMF no hoe fanabeazana olo-pirenena araka ny fanambarana izay nataon'izy ireo tamin'ity androany ity Henri Florian. Namboaka fanambarana ny teo anivony KMF no hoe fanabeazana olo-pirenena tamin'ity androany ity mahakasika ny fahitan'izy ireo ny dian'ny filoham-pirenena tany ivelany nosy farany teo. Mankasitraka feno ny fasahiana sy ny antso izay nataon'ny filohan'ny Repoblika ny Madagasikara momba ny fitakiana ny nosy malagasy ary manamafy io antso io mba iraisan'ny malagasy rehetra hina ihany koa izy ireo. Midika fa misy ny fahatokisan'ny mpanombe sy ny mpampindram-bola ho an'ny fitonana malagasy tamin'ny fahazahoana ilay vola mitentina 2.7 tapitrisa dolara avy amin'ny tahirim-bola iraisam-pirenena ny FMI ho an'ny firenena malagasy raha ny fanambaran'ny KMF Knoe. Tokony apetraka ny mangarahara mahakasika ity vola ity raha ny fanazavana. Na izany na tsy izany amin'ny mampanara-maso ny fiainam-pirenena ny KMF Knoe fanabeazana olo-pirenena dia tiana ihany ny misarika ny sain'ny maro ny sain'ny olo-pirenena ary efa miteny olo-pirenena tsika tsy ny entina irery fa ny mpitondra fa tsy rariny raha mandeha any amin'ny tsy tokony alehany io vola be anjato tapitrisan'ny maro dolara io ka mananteny izahay fa adio angarahara mba ho tena tompona andraikitra ka miaina tamberina andraikitra ny mpitondra mba ahafahana mametraka tsara ny fifampitokisana eo amin'ny mpitondra sy ny entana satria izany fifampitokisana izany no ahafahantsika mahomby tokoa amin'ny zavatra rehetra izay ataontsika ho an'ny asa fampandrosoana. Manamafy hatrany ny KMF Knoe fanabeazana olo-pirenena fa tsy misy fivoarana asa na tonga ho azy mihitsy raha tsy misy ny fanajana ny fitsipika no atao fototry ny fiarahamonina na atao anatin'ny firenena io na ivelan'ny firenena mba tsy hilazana ny iraisam-pirenena koa atakiana amin'ny olo-pirenena rehetra na mpitondra na entana ny fanajana sy ny fiainana izany. Lafa mavao hafa kosa indray dia mangataka fionana amin'ny filoham-pirenena ireo orinasa mpanao lalana noho ny tsy mbola nandraisan'izy ireo vola tamin'ny fanamboaran-dalana efa hoeritaona izao. Maro ny olana sedraina ny banka mitaky ny volana ireo mpiasa mitaky ny karamany ho ny solotenan'izy ireo tamin'ity androany ity teny ny Anosiona Saina. Heritaona mahery taorian'ny fahavitan'ny asa fanamboaran-dalana nataon'ireo orinasa mpanao lalana tsy mbola nandray ny tambony avy amin'izany ireo orinasa mahery ny 200 na efa nitety ireo tompona andraikitra isan-tokony aza. Androany teny amin'ny ministera mpiay azy ireo ny ministera ny asa vaventy ny solotenan'ireto orinasa ireto. Nandeha tamin'ny ministra tsy voarain'ny ministra nandeha tamin'ny DG voaray fa rirarirany ny afaranjo mamangataka ny président filoha pirenena eto Madagasikara angataka fionana aminao zay sao dia agny ny mavaha olana fa fournisseur-na kana entana efa mitaky satria ilay volana efa ilaina satria efa ela manko ny avitan'ilay asa efa ray taona zay mbola tsy voalohan'ny vola. Ny banque koa zany mitaky koa amizao zana-bola mandeha fô raha misy tary zay tsy maintsy mangataka azy io zany zare tsy maintsy intérêt-ny banque zay mandeha fô. Ny mpiasa koa mbola tsy voaloha nefa mpiasa regny mba mamelon-tegna mitady karama nefa na mpiasa egny tsy voaloha noho ny vola ty amin'ny fera mbola tsy azo.
herin'ny taona amin'ny 6 octobre baka nagnanaovagna le asa ny ministre ny teny hoe fa zao mbola rirarira gauche à droite fotoana mandeha zanabolany banky tsy maintsy aloha fanikaviana sahirana. Mangataka ny aona amin'ny filoham-pirenena ireto orinasa mpanao lalana ireto noho izao fitarazony ny famana ny olana izao. Fa vita ny asanay tompoko, ny volanay arirarira tsy omena hatramin'izao. Mampalahelo ny mpiasa zay ny asa taminay ary efa nisy maty mihitsy tsy mba nandray ny valikasasarany. Asa mafy anay nataonay, manao cantonage zany, manao défrichement, curé canal, manao ny rehetra, mangala éboulement, misy maty mba mitaraina hoe madamo mba vonjeo vola zahay fa marary ane tsisy ny vola omenay, maty le olona mba mampalahelo, maty tsy mba nandray ny valikasasarany. Zay tompoko ny asa ary vitanay ara-dalàna ny asanay, maninona ny volanay ny tsy omena dia tonga eto zay tompoko mba hiangavy hoe mba hiona amin'ny filohan'ny repiblika satria efa tsy hitanay tsony mba nidodominay varavarana daholo ny olona rehetrarehetra nefa tsisy miraharahanay mihitsy. Efa herintaona zay tsy mijanona zahay nefa ny tsisy pieno dia ny fara herinay tompoko dia mba mangataka mba hiona amin'ny filohan'ny repiblika zay. Anamafy ny fitakina ireto orinasa ireto raha tsy misy ny valiny azo tsapaitanana raha nambaran'izy ireo tamin'ity androany ity. Tsy ivona olona mihoatra ny 4,000 no ampiasain'ireo orinasa mpikojakoja sy mpanao lalana manodidina ny 300 ary mihoatra ny 420 miliara ariary ny totalin'ny vola tsy voaray. Aetsika avokoa ireo mpitandro ny filaminana ifehezana ny tsy fandriam-pahalemana eto Antananarivo. Hoy ny ministry ny filaminam-bahoaka Androany nandritry ny lanonana fanamariana ny fa-80 taona ny polisy pirenena. Ankoatra izay dia tsy marina ny filazana afa tsy nandray ireo syndicat ny ministre raha ny fanazavana azo. Io na zay. Nampitomboana ny isan'ireo mpitandro filaminana eto Antananarivo sy ny manodidina manoloana ny firongatra ny tsy fandriam-pahalemana tato anatin'ny iray volana izay, hoy ny ministry ny filaminam-bahoaka Androany teny Mahamasina. Dia nanomboka tamin'ny lasinainy dia nifandrimbona ny polisy miaramila, gendarme manao fisafona tsy amin'ny alina ihany fa amin'ny ora rehetrarehetra izay eritreretina fa betsaka ny ambana amin'ny mety etraketraky ny mpanao ratsy ary afahana miaro ny vahoaka. Ny polisy pirenena ampin'ny tafika sy ny amin'ny gendarme dia maro. Raha ho an'ny commissariat central fotsiny dia misy 200 zareo mihetsika. Fantatsika ihany koa fa misy mpianatra manao fiofanana eto Antananarivo 700 zareo no eto ary mbola miampy an'izay ny ao amin'ny herivonjitaitra ny polisy pirenena. Ireo amin'ny alina dia sy amin'ny atoandro dia mandeha eny amin'ireo faritra nahitana tsy fandriam-pahalemana tato ato ary tsy maintsy mitazona ihany koa ireo faritra izay efa narovany hatramin'izay. Andrasana ny fitohizany hetsika amin'izay fiarovana ny vahoaka sy ny fananany izay sy ny famaizana araky ny lalàna ireo olon-dratsy tratra. Tsy ho eny amin'ny arabe ihany fa hatrany amin'ny elakelan-trano rehetra isy patrouille mba hampandry ny fahalemana. Ankoatra izay, namaly ny fanambarana nataon'ireo syndicat eo anivon'ny polisy pirenena ihany koa ny ministry ny filaminam-bahoaka Androany. Syndicat dia olona ihany ary zahay tsy mba manampom-bavy zany fa afaka miteny raha ohatra ka misy zavatra hita atsapa. Ny fanatanterahana ny redéploiement dia efa nataon'ny polisy pirenena hatramin'izay fa noho ny fisian'ny coronavirus tamin'ny herintaona dia tsy afaka natao. Noho ny fidin'ny confinement tamin'ity enimbolana voalohany ity dia mbola tsy afaka nitanterahana. Zany hoe lasa nitambatra be loatra ny tamin'ny herintaona sy ny tamin'ity taona ity dia niakatra somary tsapa ilay fialana eo amin'ny toeram-piasana anankiray fa ny zavatra tokony tadidiana kosany dia tsy politika amin'ny polisy pirenena intsony le déploiement fa efa tafiditra amin'ny politika mpanjakana ankapobeny. Amin'ny anaran'ny filohan'ny République de Madagascar, Andriamatoa Andry Rajoelina no anapahana zao ruban zao ho marika ny fankalazantsika ny tantsobily fa 80 niorenan'ny polisy pirenena teto amin'ny tany sy fanjakana. No tanterana tamin'ity androany ity nanoloana ny Kianja Bariaty tsy Mahamasina ny lanonana fanamarihana ny fa 80 taona ny polisy pirenena. Nanatrika izany ny solotena avy amin'ny gouvernemanta izay nitarihin'ny Prime Ministre Antsay Christian teo ihany koa ny ben'ny tanàna Antananarivo Naina Andriantsitoaina.
tafiditra ao anatin'ny fankalazana ny fahadimy amby fitopolo taona ny fahaleovantena indiana nisy fankalazana filozofia indiana miavaka naneo ny mahafianakaviam-be iray n'izao tontolo izao nandritra izay no nanaovany masivoany eto Madagasikara tomba ny fiara-miasa eo amin'ny firenena rotonta Michel Arnarzon. Iray amin'ireo filozofia fototry ny sivilizasiona indiana ny Vasudhaiva Kutumbakam, filozofia maneho ny mahafianakaviam-be iray an'izao tontolo izao. Mitombina amin'ny fiaraha-miasan'i Madagasikara sy Inde ihany koa izay filozofia izay amin'ny alalan'ny fifanampiana amin'ny sehatra maro. Of biodiversity, the treasures of talented and friendly people. Vatsim-pianarana miisa 320 no nomenan'ny mpianatra avy eto Madagasikara nahazo vatsim-pianarana ny Inde ny farany teo. Miisa 507 sy iray alina amin'izao ny indiana eto Madagasikara ary maimaim-poana ny fahazona viza makany Inde ho an'ireo mpandraharaha. Namoraina ny fikarakarana ny antotan-taratasy makany Inde rehefa hitsapitiana. Mahamarina tanteraka ilay filozofia izany ny mahafianakaviam-be iray antsika. Emergence of Madagascar, the vision of President Rajoelina. Mbola vonona amin'ny fitohizan'ny fiaraha-miasa amin'ny Madagasikara i Inde, raha ny fanazavana, fiaraha-miasa izay afaka mivelatra amin'ny sehatra isan-karazany. Ohatra amin'izany ny sehatry ny fanafaram-bary sy ny fanatsarana ny herinaratra. Madagascar imports 1,000 tons of rice every month, and India exports 1,000 tons of rice every month. Madagasikara dia fantatsika fa manafatra vary. I Inde nefa dia mpanondrana vary amin'ny 1,000 taonina. Azo iaraha-miasa izany. I Inde ihany koa dia mpamokatra herinaratra avy amin'ny masoandro ary tena mora ny herinaratra any. Afaka manampy an'i Madagasikara amin'ny famokarany herinaratra ihany koa i Inde. In ensuring that each and every home in Madagascar gets solar energy. Nentina nanamariana ny fahadimy amby fitopolo taona ny fahaleovantenan'ny Inde tamin'ny alalan'ny fankalazana ny filozofia Vasudhaiva Kutumbakam, nisy ny fifaninanana hosodoko no tondrosain'ny mahasiovoan'ny Inde eto Madagasikara mikasika izay filozofia izay. Notolorina tamin'ny fomba ofisialy androany ny lokan'ireo izay nandresy tamin'izany. Tontolon'ny fahasalamana kosa indray dia raha oharina amin'ny areti-maso lasa tao ambanin-javatra ny fandraisana an-tanana ny areti-tsofina eto amintsika. Ny areti-tsofina izay mahazo an'indray 5,700 ny vahoaka malagasy araky ny taremarika izay navoakan'ny OMS. Araka izany moa dia nisy ny famatsiana fitaovana ny CHU andotam-pianaka Gaëtan Andriatsilavo. Taoriny ny tao atsiranana, ny teto amin'ny hôpitaly manara-penitra indray no novatsiana fitaovana fandrefesana sofina. Alefa eto le feo dia misy kasika reto apetaka amin'le sofiny dia isaky ny maheno izy dia misy bouton kely potserina izay miafisy eto, mipotra eto izay valiny izay. Isaky mandefa feo ianao zany dia maheno, rehefa maheno izy tsy hoe mamaly amin'ny vava akory fa manindry bouton kely fotsiny dia tazana eto. Dia rehefa vita ny fandrenesany dia izao ny zavatra mivoaka eto, korba ohatran'izao. Izao ny résultat mivoaka. Amin'ny alalan'io amin'izay zany no ahitana hoe normal ve ny fahenon'le sofin'le olona sa somary lali-dalovana sa tena tsy maheno mihitsy. Aorian'ny fandrefesana voafantatra ny fahavoazana amin'ny sofin'ny olona iray ka miainga amin'izay ny fitsaboana. Ankoatra ny marary amin'ny sofina, maro amin'ireo olona no maheno saingy diso ny feo eniny. Eto amin'ity masinina ity ihany koa no ahafahana mijery mialohan'ny hitsaboana ilay olona. Maheno izy fa diso ny feo eniny. Dia izay ny dikan'ireo parleur anankiroa ireo misy teny tany saina amin'izay teny efa voafantana mialoha ireo hoe reto ny teny ampiasaina. Dia tenenina aminy dia asaina verina, tenenina dia asaina verina. Raha voaveriny tsara ny manao anankifolo ianao dia raha voaveriny daholo izy anankifolo, ara-dalàna ny fiainony izany. Ireo olona mihoatra ny 5 taona ihany no afaka jerena sy refesina eto ny fandrenesany. Na izany azy, misy ny testa voatokana ho an'ny ankizy. Aikonao hoe rehefa mahanao an'izao anao dia rehefa maheno an'izao anao dia tokony anao an'izao. Ny zazakely tsy mahavita an'izay dia misy testa hafa indray atao amin'izay antsoina hoe testa infantile na testa préliminaire moa filaza azy. Misy karazana kilalao kely voafantana ihany koa apetraka ao dia ny fihetsiky ny tarehana le réaction faciale fotsiny indray ny jerevana. Alefanao atao amin'ny akavila izy dia mety maso ny mitodika makany na mierika mihitsy izy na taitra izy na zavatra ohatran'izany.
dia iny fotsiny indray mijerevana anazy aloha. Fa matsimbola manodidina ny 7 tapitrisa sary ary avy amin'ny CBM amin'ny alalan'ny tetikasa maheno no nahafana nametraka ity efitrano fitsapana fandrenesana eto amin'ny CHU Andotam-penaka ity. Tanjona ny anatsarana ny tolotra sy ny kalitaon'ny fitsaboana. Vinavinaina ho 300 no atao fitsapana amin'ity taona 1.24 ity ary 400 ho an'ny taona ho avy. Raha ny atotanisa voaray manodidina ny 2.7 ny tany olona manana olana amin'ny fandrenesana eto Madagasikara. Dikan'izay mbola betsaka ny ezaka mba ahafahana hisorohana zany ny tsy fandrenesana eo amin'ny olona eto Madagasikara. Fa betsaka ireo marena mampalahelo ny ankizy mbola vao manomboka hoe andeha any amin'ny vao misy aratra lemboaka misy manomboka aty an-tsekoly dia misy tsy fandrenesana noho izay no hoe tsy fahampiany ilay fizahana any am-piandohana mihitsy no tsy fahampiany izay fizahana ara-pahasalamana zany. Aorian'ny fampitaovana ny eto amin'ny CHU Andotam-penaka, irosona ihany koa ny fampitaovana ho an'ny Tomasina, tanjona ny fanavaozana sy ny fanatsarana ny fahasalaman'ny sofina eto Madagasikara. Tahaka mahazatra anaraka dokavatra isika meloha nidirantsika ny tapany faharoa ny vaovao rehefa avy eo ary. Partagez les fous rires, les découvertes, les petits plaisirs, les passions, les rencontres inédites, les moments importants, ensemble, autrement. Partagez vos mégas et faites-en profiter à vos proches partout. Tapez le dièse 111 étoile 4 étoile 4 dièse. Toujours plus de foot ensemble. Saison. Le meilleur du football européen revient à partir du 8 août sur les chaînes Canal+ Sport. Réabonnez-vous en avance et profitez immédiatement de vos chaînes bonus avec la nouvelle semaine généreuse. Les bouquets Canal+. Manambahiny sampana fampalalam-baovao amin'ny ety alina ety tsisa fandriamatoa mahatsara eny manana améliore zay PDG ny Elcure Madagasikara miarabanao tonga so ato anatin'ny fampalalam-baovao fantanina apetrako aminao voalohany hoe karakara hetsika indray ianareo ao amin'ny Elcure Madagasikara afaka lazalazana misy koa ve mahakasika izay. Miaraba ny namana anlalaina, miaraba ihany koa ny vahoaka malagasy eto Tanindrazana na ny ampitan-dranomasina izay manaraka an'ity fampalalam-baovao ity. Manana hetsika karakaraina ny Elcure Madagasikara toy ny efa mahazatra ary zay raha teo moa ny antom-pisiany Elcure Madagasikara dia manolotra conférence de formation culture entrepreneuriale et développement personnel. Iza daholo ary ny cible amin'ny tokony handray anjara amin'io conférence ataonareo dia inona ny tombontsoan'ireo mpandray anjara? Ny tombontsoan'ny mpandray anjara dia mazava efatra ngeza be no tanjona kendren'ny Elcure Madagasikara dia voalohany amin'izany atonga ny mpandray anjara rehetra ahafehan'ireo fepetra takina azahoana mitondra fampivoarana ho an'ny fiainana manokana. Ianao zay andray anjara amin'io formation io zany dia ho hitanao ny blocage zay tsy ahafahanao mandroso eo amin'ny fiainanao ary ahafahana manome anao reo lakle rehetra atonganao ahita fomba rehetrarehetra azahoanao mandroso eo amin'ny fiainana. Ny faharoa dia atonga ny mpandray anjara ahazo an'ireo traike fahalalana ilaina rehetra amin'ny fitantanana ny raharaha na ny orinasy io na inona zay raharaha tantananao ahita fomba ianao anatsarana an'izany fitantanana izany sy azahoanao mampandroso ny orinasanao. Azadiny fa raha sanatrika tsy misy dingam-pandrosona mitoy ny orinasanao dia misy olanao, misy blocage ao, misy sakana ngeza be ao, mety hiteny ianao manao hoe voafehako ty, efa haiko ty, efa ela nanaovako an'ity kanefa tsy misy fandrosony tsy avitanao zavagoavana, tsy manova ny fahari-piainanao dia mihevery fa misy olanao ary manasanao ho tonga. Ny fahatelo dia anomezana paikady ny mpandray anjara mba ahafahanareo manatanteraka ny nofonofonareo ny tianareo tanterana fanirianareo hatramin'ny ela mba te hanangana orinasa, mba te hisy fidiram-bola goavana manana maizy azy miavaka kanefa
eritreritra fotsiny fa tsy hitanareo ny fomba anaovana azy mety mitantara olana be deaibe anao kanefa zay olana lazainao ara mety diso le problème manasanao a ny faefatra farany a dia anomezana toromarika arakasa ho anareo zay na ianao manakevitra be loatra amin'ny fandrarahana teanao anty teanao anty teanao anty tsy hitanao ny fomba anaovana azy na ianao vida be mihitsy ny lohanao mba teo mpandraraha ihany kanefa tsy hitanao mihitsy zay zavatra mety aminao 2 jours ny formation 6 mois ny suivi anaovana an'ity fiofanana ity araka ny fanontanianao teo hoe iza no cible iza no kendreny ho anareo rehetra izay tsy mbola manana orinasa kanefa manam-paniriana ty hanangana orinasa ianao zay no kendreny ho anao ihany koa zay manana orinasa kanefa tsy hitanao akory zay tena fandrosona iasanao mafy le izy andanina fotoana andanina vola kanefa tsy hita hoe atraiza moa ny zavabita amin'ny alalan'le izy manasanao koa ianao koa ao anatiny ianao zay manana projet mety ngeza be io mety kely io tianao tanterahana nefa tsy hitanao hoe ahoana ny dingana tokony ataonao mba azahoanao manatanteraka azy a cible ihany koa ianao zay andray anjara amin'izy na koa ianao mety miasa amin'ny fanjakana miasa amin'ny grosse boîte ianao a kanefa mba teanana orinasanao manokana hitsindrovanao no avy a anomananao no avy a dia tafiditra ao anatin'izay tokony andray anjara amin'ity fanofanana ity ihany koa raha ty andray anjara raha ty inona tokony ataony jerentsika mazava ho azy moa fa ity no mission any Elcure Madagascar ity no activité ny Elcure Madagascar principal dia fanomezana fanofanana ho amin'ny fandraharahana andoavam-bola ny fiofanana 2 jours de formation 6 mois ny suivi raha maniry andray anjara ianao tsy misy fepetrana diplôme tsy misy fepetrana mari-pahaizana tsy misy fepetrana ataony fa ny rehetra zay manam-paniriana te aomby amin'ny fandraharahana ataony a dia afaka mandray anjara miantso ny laharana antarby 034 20 208 12 034 20 208 12 miantso amin'io ianao a anomezana anao ny fanazavana fanampiny ary indrindrandrindra anomezana ny toromarika ahafahanao misoratra anarana mialoha mila misoratra anarana mialoha zany ianao a raha te andray anjara ny daty anatanterahana ny fiofanana dia amin'ny alakamisy fa 7 sy ny zoma fa 10 ny volana oktobra ho avy izao ainy amin'ny restaurant tsika Ambojatovo no anatanterantsika ny fiofanana amin'ity ndray mitoraka ity Maria kely efa tany amin'ny 2017 tsika vonanao an'izay fa mba en tenue correcte daholy izay rehetra andray anjara amin'ity fanofanana ity tato anatin'ny sampanafampalalam-baovao nitondra tsara fantatra amin'izay conférence karakarenareo amin'ny Elcure Madagascar zay makasitraka ny namana ny lalaina Davida makasitraka ihany koa anao zay nanaraka ny fiofanana maniry ny ona aminao izahay amin'io daty voatondro io tompoko zay makasika aniny fa anisany nanamarika ny fankalazana ny faha-empolo taona ny orenan'ny polisy-pirenena ihany koa ny faritra Vakinankaratra etsika maro no nanamariana izany Kolo TV Antsirabe Niavaka ny hetsika izay nanamariana ireo polisy-pirenena avy eto amin'ny faritra Vakinankaratra tamin'ny fankalazana ny faha-empolo taona ny orenana izy ireo tamin'ity anio ity nanomboka tamin'ny enora sasany maraina izany fankalazana izany teto amin'ny Braony fitalavam-paritra ny polisy-pirenena teto Antsirabe renivohitra ary nitota amin'ny fizarana mari-pakasitrahana ho an'ireo polisy mendrika tamin'ny asa nataony teo ihany koa ny fizarana loka ho an'ireo nivoaka ho mpandresy tamin'ny lalao ara-panatanjahantena izay nanamariana ny fankalazana ary nomena sehatra manokana ireo vahoaka tamin'ny alalan'ny fampiratiana ireo tranoheva mahakasika ny polisy-pirenena enimpolo taona ny orenana ny polisy-pirenena ny teny entina mankalaza an'izany dia hoe polisy-pirenena miaro sy manampy ny vahoaka ho tanterahana tokoa anatin'ny fanatanterahana ny polisy-pirenena ny asa maha-polisy zay fa tsy ho an'ny anio ihany zay andro hanamariana ny fa enimpolo taona zay fa dia amin'ny asa ataon'ny polisy rehetrarehetra dia ho tanterahana tokoa zany zay miaro sy manampy ny vahoaka anisan'ny nasehon'ireo polisy-pirenena avy eto Vakinankaratra tao anatin'izao fankalazana izao ihany koa ny firaisan-kina misy eo amin'izy ireo tamin'ny alalan'ny azakazaka namakivaky ny tanànana Antsirabe ataon'ny polisy-pirenena ihany tokoa moa no hiaro sy hanampy ny vahoaka raha tsy misy zay firaisan-kina zay ary tsy firaisan-kina eo anivon'ny polisy-pirenena ihany no tanjony fa firaisan-kina iarahana amin'ny sapandraharaha fitaliavam-paritra rehetrarehetra misy eto faritra Vakinankaratra sapandraharaha-paritra misy eto tanànana Antsirabe sy faritra Vakinankaratra iainana amin'izay firaisan-kina zay avokoa firaisan-kina amin'ny vahoaka malagasy ray manontolo zay olo-pirenena vanona vonona ndray andraikitra
ho fampanjakana mifandrimpahalemana eto amin'ny faritry Vakinankaratra sy tanàna Antsirabe. Araka izany dia tsangam-bato lehibe ho an'izao fanamariana ny fankalazana ny 100 taona ny ijoroan'ny polisy-pirenena izao, ny fanitarana ny sekoly fanofanana ho polisy eto Antsirabe renivohitra, andraisan'ireo mpiofana izay manodidina ny 2,000 isa-taona. Mahakasika izay fankalazana ny 100 taona ny polisy-pirenena izay hatrany dia tany Maintirano kosa indray aritra herinandro ny fankalazana any toerana gaitao Andriatsilava. Nandritry ny herinandro ny fankalazana ny 100 taona ny polisy-pirenena tao Maintirano ary hetsika maro no nentina nanamariana izany. Ny vavaka firaisam-pinoana ny alalitsinainy lasa teo nanomboana ny fankalazana. Azakazaka firaisakina no tanterahana androany 3 septambra izay ivon'ny fankalazana. Tarigetra ny miaro sy manakaiky ny vahoaka ka nanamafy ny taleparitry ny filaminam-bahoaka fa atao asa vadidrano ny famerenana ny filaminana ao an-toerana. Indramiko ny tamin'ny fandalovan'ny Andriamatoa sekretera-panjakana miadidiny zandary teto dia nanantantitra izy fa ny asa fitandroana ny filaminana dia everina ho ny atao ohatra ny tanamaro izay ho ataotsika izay entana fahombiazana io tanamaro zany. Ka raha manao tanamaro isika rehetrarehetra reo zany dia ho foana io fa mahatonga an'io zany mbola misy zany dia noho ny fianangalana sasany na fitiavana tsikombakomba amin'ny fitiavana iray tsikombakomba amin'ireo dahalo sy olon-dratsy ireo. Nisy ihany koa ny fitokanana ny tsangam-bato fahatsiarovana ny 100 taona ny polisy-pirenena teo amin'ny fokotany Tanambao SPM, lalana miditra ny tapo-tanàna ny Maintirano. Ny votoatin'ny gazety mpisesaka herinandro Madagasikara matin mpitondra no entona aminao anatin'ity fanadadiana manaraka ity natsipiriny zay tena Abraham Randriamanana. Arzaka Rabikoto condamné, justice pour les employés du privé, une loi tendehibe entin'ny gazety mpiseho isan-kerinandro. Madagasikara matin hebdo isarina mpamaky azy ao amin'ny pejy 4 ho an'ny datany 3 septambra hatramin'ny 9 ny volana oktobra izao. Misongadina anatin'ity lahatsoratra ity ny voka-pitsarana avy amin'ny PAC na ny tribunal du pôle anti-corruption izay nanameloka ny Raoul Arzaka Rabikoto hanao asa tery-vozina tranomaizina mandritra ny 10 taona sy ny fandoavana ny lamandy mitetina 500 tapitrisa ariary. Anton'izany mahatompona antokantina ny mikasika ny fanodinkodinam-bola mitetina 420 miliara ariary nandritra ny feptaona na atale jeneraly azy teo anivon'ny CNAPS na ny Caisse nationale de prévention sociale. Fa nindroany izao no nisy ny mandat d'arrêt international ao an'ity tale jeneraly ny CNAPS teo aloha ity izay nitsoaka ny ivelany ankehitriny raha ny nambarany matin hebdo. Raha totaly mitetina 9 miliara ariary ny lamandy efain'ireo tompon'antoka mikasika ny fanodinkodinam-bola teo anivon'ny CNAPS raha ny voka-pitsarana. Ankoatra izay misongadina anatin'ny matin hebdo ihany koa ny ampahan-dahatsoratra mikasika ny fandarana lalino vokarin'ny sapana fampalalam-baovao ny Cool TV fa nabiazana izana tsy tratra ny tanjona napetraky ny fanjakana izay no arahinao anatin'ny fandaharana ny alahady ho avy izao amin'ny 7 ariva. Nanomboka androany fampelezan-kevitry ny kandida ho filohan'ny olafitry ny mpanao gazety Rasolo Arsan Monica sy ireo playlistra amin'ny iompana amin'ny fampiraisana sy ny fifanampina ny programa nasany raha ny fanazavana fanampanazavana. Inona ny tanjona? Voalohany indrindra dia hoe manana vina isika hoe ampiray sy amerina amin'ny asiny ny asa fanaovan-gazety eto Madagasikara. Ahoana ny fampiraisana, ametraka sehatra iraisana, alefa isam-bolana iraisany onjam-peo ny fahitalavitra ny gazety an-tsoratra, ny en ligne iresana ny asa fanaovan-gazety, miainga isa-paritra io araka ny zava-misy any amin'ny faritra, la presse par la presse. Famerenana amin'ny asin'ny asa, manao ahoana indray izany, anangana akory ny mpanao gazety sika, anadio, anome fampiofanana, fanamafisana traikefa, miankina amin'ny filana isa-paritra nefa io ezahanao jerena nefa ny par rubrique, fitrasa sy ny fampitaovana isa-paritra, réseautage amin'ny mpanao gazety avy any ivelany. Isy ihany koa ny fifampizarana traikefa toa ny fitsidiana deska ohatra ny ivelany, fandraisana anjara amin'ny fivoriana raisam-pirenena, fametrahana lanja ny miraletsa satria vehivavy ny tenako, ametraka fera-miasa amin'ny olavitra ny mpisolo vava sika ohatra mba hoe isy mpisolo vava iaro ny mpanao gazety amin'ny raha misy raha-pitsarana mahavoasaringotra ny mpanao gazety fa melohan'ireo rehetrarehetra ireo dia manao ny assise. Tontolon'ny sakafo kosa indray dia nanomboka androany salon de la gastronomie etsy amin'ny AFT Andavamamba. Mampiavaka amin'ity andihan'ny fafito ity ny fanomezana sehatra bebe koa ireo mpandraharaha vao misonitra amin'izay resaka sakafo izay miantarandriana evo. Anisan'ny mampiavaka ny Madagasikara ny nahandro malagasy indrindra ireo sakafo vita amin'ny vokatra avy eto an-toerana. Lesoko ny tsy fampiny fampahafantarana izany. Ny avaty amin'ny mpanjifa aloha no teneniko voalohany tsy mbola tena hoe liny isika
fa tsy mbola tena hoe à 100% anatin'izay fanjifana ny vokatra malagasy izay. Raha ny any amin'ny mpamokatra indray dia mety hoe mbola misy an'ilay resaka professionnalisation mbola tsy ampy ho an'ireo mpanao vokatra malagasy ireo, dia mety hoe tokony mbola ho ampiana kely. Fa na izany zany efa hita raha ohatra ka amin'ity salon de la gastronomie ity fotsiny aloha efa hita hoe efa mivoatra be mihitsiny na ny fanjifana vokatra malagasy na ny ezaka ataon'ireo mpandraraha malagasy ireo ahatsara an'izany vokatra malagasy zany. Entina miroboroboana ny sehatry ny sakafo no nanatotosana ny salon de la gastronomie. Tanjona amin'ity andiany fa fito ity ny hanomezana sehatra kokoa ny mpandraraha madinika. Olana be dia be amin'ny fahitana asa eto Madagasikara amin'izao fotoana izao dia ny Alliance Française ao anatin'izay resaka hoe manao ny promotion en culture sy hoe promotion ny olona vao misandratra izay ihany koa dia izay tanjona ilay izany hoe ampahafantatra an'ireo ankizy ireo ahafahany mihoatra amin'ny fiainana moa mazava ho azy sy ampahafantatra ihany koa ny asa tanan'ireo ankizy malagasy ireo. Nanomboka androany arahatra 3 andro ny salon de la gastronomie andiany fa 7 totosaina eny amin'ny AFT Andavamamba. Ankoatra ny fanehoana ny sakafo, isy ihany koa mandritra ny fotoana ny atrikasa momba ny fianarana lakozia. Ankoatr'izay, isy lohahevitra ho fakafakaina, ny fizahantany sy ny art culinaire, ny chocolat ary ny cuisine espagnole. Tontolo ny baolina kitra kosa indray dia nampahafantarina androany ny jet kit naraka amby 20 sy 20 na ireo mpilalao zandriny ho fanina hiditra amin'ny masihatry ny matianina amin'ny lalao baolina kitra. Tanjona raha ny fanazavana no ananan'izy ireo traika efa rehetra ahafahana mitondra ny ekipa pirenena malagasy amin'ny sehatra avoavo kokoa miantarandriana eva. Ilana fanofanana manaraka ny finitra tanteraka no avy ny baolina kitra malagasy. Tanora mpilalao zandriny maro no volavolaina ho matianina amin'izany amin'ny alalan'ny jet kitana. Tanjona ny sin'izy ireo hiditra amin'ny ekipa nasional barea Madagasikara aorian'ny fanofanana. Le tanjona anatin'ny jet kit moa zany mba hoe hitondra mpilalao matianina anatevina any ekipa pirenena ao arindrinao. Efa misy ihany ny tanora ao amin'ny barea U20 nisy nefa somary efa elaela ohatran'ny Zoma efa tao anatin'ny barea fa mametraka tetikasa zany zay mba hoe miaingana ny kely indrindra U13 hatrany senior professionnel mba hitondra zay professionnalisation aminay zay mba entiny any amin'ny barea koa. Fa le Coupe du Monde 2026 zany hitana hoe tanjona apetraka mba hoe misy mpilalao avy aminay mba tafita ao anatin'ny anampy l'équipe pirenena mba ho tafita amin'izay Coupe du Monde zay. Letsoka tamin'ny baolina kitra malagasy hatramin'izay ny tsy fampiny fitaovana sy ny fanohanana arabola irosoana amin'ny mahamatianina amin'ny alalan'ny fiara-miasa sy ny fanohanana ny mpiara-miombonantoka samihafa no nahafahana miroso amin'ny dingana ambony kokoa ankehitriny. Isan'ny zava-dehibe ny fanomezana motivation ny mpilalao. Tena manamora zay zany mieritreritra hoe le professionnalisation mianga avy aty amin'ny joueur, mianga avy any coach, mianga avy any administratif, ny rehetrarehetra dia mametraka an'le karama mazava amin'ny joueur zany misy contrat ireo joueur ireo tsirairay mba hoe mba manala an'izay ai an'le hoe vola ho avy tsy tonga mba hoe professionnel moa zany zay hoe professionnel profession tena asan'zareo zany le hoe anao baolina ao aminay fa tsy hoe manao zavatra hafa izy ankoatran'ny baolina. Androany no nampahafantarana tamin'ny fomba ofisialy ireo jet kintana andiany 1 sy 2 sy 2. Tontolon'ny mozika kosa indray dia ho tanterahana ny faharoan'ny volana oktobra izao ny fampisehoana iarahana amin'ny aposta sy Raimbilanjo izay atao amin'ny Le Pavé Antaninarenina manomboka amin'ny 4:00 ao anatin'ny fiomanana tanteraka araka izany nitarika amin'izao fotoana izao anambina Ravela Orson. Andro sisa no isaina dia higadona ny fampisehoana roa sosina izay iarana amin'ny tarika aposta sy Raimbilanja ny asabotsy faharoa ny volana oktobra ho avy izao izay ho atao eny amin'ny Le Pavé Antaninarenina manomboka amin'ny 4:00. Efa eo am-panomanana tanteraka ireto tarika ireto amin'izao fotoana izao izay anomezana fafampo an'ny mpakafy. Fanomanana fety efa vonona zany, efa vonona fa miandro ny asabotsy. Tarika Raimbilanja sy aposta no tompon'ny fety zany
fa isaniky iary a sy saidena koa anao geste zany foana tsy maintsy mipotra rehefa manao fety eny e ataonay ao zany dila apocalypsy manantena rehetrarehetra zay efa malala zany de ataonay atao miavaka ihany koa ny fampisehoana amin'ity indray mitoraka ity raha toa ka ny mahazatra hatr'izay no hita ny mpankafy mahafany io zany a tsotrany cabaret isan'andro tanao le manao cabaret de misivy alina vao manomboka ohatrany after morka moa filazandreo azy le avy miasa iny ireradreraka weekend iny zany a de manala azy tena jusque tena hoe manomboka ny 5 amin'ny enina mandrapahalina ny andro sady efa tsisy couvre-feu tsony zany de efa tena manala azy mandrapatapinao mihitsy zany tena hoe tena arak'izay tena de amin'ny deux zany ny fotoana amin'ny enina amin'ny pave sabotsy afaka piso manomboka amin'ny enina zany de tongava maro finaritra be tongava maro zany amin'io mba mahita ny aposte an'izay mba tafiaraka amin'ny raimbilanja mba sambany mba anao chaîne miaraka desa basy lenay manokana zany sady misy mavesabesatra misy maivamaivana ho an'ny rehetrarehetra ho an'ny sarambaben'ny olona rehetra tsy akanavaka zany a tout le monde tongava daholo andrasana araka izany ny fahatongavan'ny vahoaka ny Antananarivo indrindra fa ireo mpankafy amin'ity fampisehoana lehibe ity izay arahana amin'ny tarika robe izao dia ny tarika aposta sy iray milanja izay ho atao ny sabotsy 2 volana oktobra ho avy izao manomboka amin'ny 9 eny amin'ny Le Pavé Antaninarenina. tontolon'ny mozika izay hatrany dia mitohy hatrany fiakarana antsehatra izay ataon'ny tarika maleo ary manomboka izao moa dia azo ataon'ny mpanankato misehatra na mihiry atao amin'ny teny paritra ny sanganasany tarika raha ny fanazavana azo nambina Ravelo Orso. Na dia mbola ao anatin'ny alahelo tanteraka aza ny tarika maleo amin'izao fotoana izao Damasy Bekoto izay akanga sy sananamborana amin'ny tarika miezaka tranony amin'ny fiakarana antsehatra izy ireo. Ohatrany hoe lasa tsy te hira tsony zay rôla ary raha maheno hira amin'ny radio na télé na mihiranay dia piena le izy satria tsy te hamerina an'ilay lasa miteraka alahelo anay zany ilay fihainonany hirany banty zay efa lasa dia teo dia niony zay rôla dia hoe ahoana le tsy ty fa ohatrany mavesatra be aiza ve dia lasa alahelo foana ve le fiainantsika rôla ary ny olona tsy maintsy hiranhirantsika foana mandeha ohatrany hoe misy mariage na mandehana dia miranirana foana ny olona dia tsy ho afaka mihitsy zany ny retim-potsika sy ala fandora nga hirana ny hirany bandy izay le izy tsy janona treo ny tarika fa misokatra ho an'ny rehetra indrindra fa ny fiarana mihira amin'ireo mpanakanto manerana ny nosy adidy manakasina satria maleo zany efa tsy anay rola rery fefa so iarahana sy so imbonantsika dia tsika zany zao lasa manandratra ny hirandro maleo zay ndrela izy lasa fanambo ndray zany izy hoe le fa 10 taona zany sy hoe manidy varavarana hoe tapitra ny tantara fa dia fahatsiarovana mandrotsorotsy tsia fa sokafana zay varavarana hoe andao ary ampitaina any amin'ny tanora sy ny ankizy ny firana ny hirany maleo ary irainy amin'ny tiavany azy. Nasarotra aza ny lalana ny diavin'izy ireo tamin'ny fahabangarana izy tamin'ny tarika maleo misy hatrano izy ireo ny ezaka ampisandratana sy ampivelarana ity tarika ity raha tsy ahivina tany amin'ny taona 770 no niforona ny tarika maleo tany Antsirabe miisa 7 izy ireo tany Amboalohany ary izao roa izao i Damasy Bekoto no manohy ny mozika ankehitriny.
vaovao hafa kosa indray dia isa mampikaikaiky ny vahoaka an'Antananarivo amin'izao fotoana izao ny fitoanan'ny fifamoivoizana eto an-drenivohitra. Ohatra amin'izany ny lalana digy izay miazo any Andranomena nanomboka ny tolakandro teo. Anton'izany moa ny fisian'ny fanamboaran-dalana. Maro tamin'ireo mpampiasa lalana no tsy nahafantratra ny fisiany izay fanamboarana izay. Raha ohariny ampahany amin'ny nisy teny an-toerana. Ny maresaka iraisam-pirenena kosa indray dia voahelika herintaona tranomaiziny Nicolas Sarkozy toy ny raharaha Bigmalion izay famatsimbola tsy ara-dalàna atao amin'ny fampelezan-kevitra tamin'ny fifidianana filoham-pirenena ny taona 2022. Anio 30 septambra no nivoaka ny didim-pitsarana izay manameloka ny filoha frantsay teo aloha Nicolas Sarkozy higadra herintaona tranomaizina no ny raharaha Bigmalion. Tsy ny famatsimbola fampelezan-kevitra tsy ara-dalàna ihany no nitsarana azy, fa eo ihany koa nazo ny tombony tamin'ny fisolokiana, nanana vola manodidina ny 27.7 tapitrisa euro, saika avroeny ny ara-dalàna tamin'izany. Olona 13 no voaheloka ho piraitsy-kombakomba aminy tamin'izany. Efa nisy ny sazy azo ny talohan'izay, izay herintaona tranomaizina sy fampiatoana enim-bolana ary onitra 27,7 euro avy amin'ny fampanoavana taoriny ny audience misy adimy nandritry ny volana Mesy ny volana Jona lasa teo. Raha tsy hifina, ny taona 2022 no nisy ny fampelezan-kevitra tamin'ny fifidianana ho filoham-pirenena izay nanaovan'ny filoha teo aloha fandaniana diso tafahoatra. Dia izay mamarana vaovao tamin'ity androany ity ankasitrahana nanaraka izany ankasitrahana ihany koa ireo teknisianina ambadika ao. Isan'izany moa toady teo amin'ny sary tsolona teo amin'ny feo ary kenina tamin'ny fandrindrana iray manontolo. Sofa tsara daholo tompoko. Telma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.